Ampitiavana indray tompy kilasy tovovavy ny tsy diana ny tokantrano amin'izao takariva ny alatsinainy fa raika amin'ny telopolo ny volana aogositra izao. Ampitiavana ihany koa no anasananao ary anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampilalaam-baovatsika amin'izao takariva izao. Eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrany ary dia isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Taorian'ireo fiarahamonimpirenena dia antoko politika mihoatra ny zato no nandray anjara tao anatin'ny fankakevitra mikasika ny fananganana ny rafitra karakara ny fifidianana ary andimby ny senita nodiniana nadritra ny atrikasa ny momba ny fandaminana akapobeany amin'ny fametrahana ny rafitra vaovao ikarakara ny fifidianana ny firafitra ary ny andraikitra sy ny faefandeo jerentsika ary ny sary. Antoko politika mihoatra ny zato no nandray anjara tao anatin'ny mifankakevitra mikasika amin'ny fananganana ny rafitra mikasika amin'ny fifidianana ary andimby ny senita nodiniana nandritra ny atrikasa ny momba ny fandaminana akapobeany amin'ny fametrahana ny rafitra vaovao ikarakara ny fifidianana ny firafitrany ary ny andraikitra sy ny fahefany. Ny hevitra akapobean'zareo aloha tena ataontsika hoe manan-karena hevitra dia fifampidiniana nataon'zareo antoko politika tao ary mirona hatrany amin'ny hoe ahoana no ananantsika rafitra afaka miantoka antsakasy andalana amin'izay fifidianana ekeny be sy ny maro zay ary ahoana ny ahatonga ny rafitra io no tena tompony andraikitra hiantoka ny fahamarinany fifidianana ary ho tena mahaleo tena tokoa io rafitra io. Ny ataoko hoe zavatra anankiray somary nafampana ihany koa ny adi-hevitra dia indrindraindrindra eo amin'ilay composition na le hoe ny firafitra ilay voamera satria zareo koa zany dia mieritreritra fa raha politika ny fifidianana ka noho izany dia ny antoko politika indray ny tokony tena mandray andraikitra vavy no anatin'ilay izy. Anisan'ny nandray anjara tao amin'ny dinga teny amin'ny Colbert Antaninarenina ny antoko avitra ho amin'ny firenena ny Arema ary ny Teza samy nanamafy ny tokony hanomezana sehatra ny antoko politika izy ireo. Ny avitra ho an'ny firenena moa dia efa mazava ny avy tsy nisy antoko politika na mbola misy ihany koa ny antoko politika sasany ary fa nenay dia mieritreritra zay manova système manao refondation totale mihitsy gagagaga ihany zay maherina hoe société civile rehefa mivorin'ny ministre ny intérieur dia ry zareo ny tokony hitonga ny seny vaovao azadino fa ho an'ny voaka malagasy manontolo no resafina hoe ny mpanao politika ny parti politika no acteur principal an'io zavatra io. Zavatra tena tokony ho andraikitra zany izay organisation ataonay organisation de préparation des élections zany ray no everanay azy fotsiny fa sy hoe seny zany dia zao aoka mba mahatonga manana ny indépendance financière aloha ilay organisation mipetraka teo mahita DP ny resaka teo hoe tsy voatery miavy any velany angeny financier io fa tsika mety misy fomba azo atao na dia atao hoe mankapahany isaky ny vidy-savony asa sy takan'izany dia atambatra iny zavatra anankiray ary zany zay dia nyhevitra fa ny tsy azo ialana ny ministère ny intérieur fa io zavatra ny anarany izy mankola fa kosa ny ifehezana andreo administrateur civil zany no zava-dehibe amin'ny fahamarinana zay ataony ary zay zany anisan'ny tokony ho andraikitra an'ity organisation pour la préparation des élections. Taorian'ny fankakevitra ny fiarahamonimpirenena sy ny antoko politika dingana manaraka araka ny nambarany teo anivon'ny ministera ny antany sy ny fanaparam-pahefana ny fandravonana ny sosikevitra avy amin'ny fiarahamonimpirenena sy ny antoko politika. Hodinian'ny gouvernement avy eo ny volavolan-dalàna mikasika ny rafitra vaovao ikarakara ny fifidianana mialohan'ny hanolorana azy amin'ny solombavam-bahoaka.